Faly ny tenako miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana Zarahay Mahasoa ity. Fandarana izay fampisarantsika ny Mahasoa, fampandrosoana ny tsirairay, fampandrosoana koa ny fiarahamonina izay misy antsika. Miarahaba ihany koa nahatratra izao taona vaovao 2024 izao ary zava-dehibe tokoa izany satria mbola niain'Andriamanitra tombonandro isika ahafahana mifampisara ny Mahasoa, ahafahana mifanorohevitra, ahafahana ihany koa mifanohana amin'izay zavatra maro samihafa ataontsika ka heverina fa ahasoa ny isam-batan'olona, ahasoa ny tokantrano, ahasoa ny tanora ary indrindra ahasoa ny firenentsika. Ny fiarabana izay efa napetraka ao amin'ny boky tarehy dia notsoahako tao amin'ny nomery, boky nomery toko faha 9/520 manao hoe hamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindrafo aminao. Ny faniriako antsika rehetra dia izay tavan'Andriamanitra izay no hamirapiratra amintsika, izany hoe hanokatra sy hitarika ny lalantsika ary ny famindrampony no angatahantsika mba ho hitantsika, hivelomantsika, hiainantsika ka izy anie no hanorontsika ny lalana rehetra izay aleha, hitarika antsika amin'ny zavatra atao, hiaro antsika amin'ny loza ary indrindra hanambana fitahiana sy fanambinan-tso be dia be ho antsika mianakavy. Izany rehetra izany moa dia ao ambanin'ny fahasoavany, ao ambanin'ny fitarihany ary indrindra ihany koa ao ambanin'ny famindrampony no antenaintsika hanatanterahany an'izany ao amintsika mianakavy. Koa dia manantitra an'izany fiarabana izany ny tenako, miarahaba ihany koa amin'ny alalan'ny ankonako, miarahaba anareo izay efa mianaka satria moa ny vady aman-janako na dia tsy manoatra ny fandaharana eto dia tsoriko aminareo fa dia tena manohana mihitsy amin'ny fanatanterahana ity fandaharana ity. Dia ny tompo anie hitahy antsika rehetra. Isaorako ianareo rehetra izay efa nandefa fiarabana Firariantsoa, maro dia maro isy ato ary hoy aho mantsain'ny vadiko hoe tena nitady lasa mihitsy tsika ity ahoana ho any hamaliana an'ireto rehetrarehetra fa tsy voaisa mihitsy. Efa eo amin'ny 9,000 izany ianareo raha ny fahitako azy eo amin'ilay Zarahay Mahasoa no manaraka an'ity fandaharantsika ity. Ankoatran'izay olona tsy mahita Facebook fa dia mankasitraka ry tompoko mety ho voavaly isam-batan'olona izy ireny fa dia isaorana ianareo amin'ny fiarabana sy ny Firariantsoa. Fandarana faha 20 izany no atolotra indray izany androany. Ity izany fandarana voalohany amin'ity taona ity ary fandarana mety mbola hiverimberina izy ity satria ny zavatra resahako androany izany dia fototra famaliana ihany koa ny fantahina maro izay napetraka ireo niezaka namaly ihany tamin'ireny fotoana tsy nisy ny fandaharana ireny fa nisy taminareo nahazo mesomeso na himailaka na hafatra miafy na avy taty amiko namaly ny fantahinareo. Fa dia naraviko ilay izy ary hiverimberina ity fandaharana ity ho fanamafisana izany ny zavatra efa fantatsika ary koa fanampiana antsika rehetra eo amin'ny fitadiavana ilay vatsim-pianarana. Ny be dia be ny efa vitantsika izany tamin'ny taon-dasa ary hatramin'izao tsika moa dia mbola nijanona foana amin'ilay dingana andeha hianatra aty Etazonia. Ny androany izany tsy mbola izay no resantsika, tsaroako ny dingana farany nijanonantsika, nijanona tamin'ny dingana faha 9 isika, mbola ho tohizantsika izy iny. Fa ny androany izany dia hiresaka fandray vatsim-pianarana ihany ahako fa hanoro anareo ny toerana ahitana vatsim-pianarana satria io izany no tena be dia be amin'ilay manoratra aty amiko hoe aiza raha misy ny ahitana vatsim-pianarana, hitadiava vatsim-pianarana izay, homeo vatsim-pianarana izahay. Ka izao ny fanapahan-kevitra andraisiko dia izao hoe atoro anareo ny toerana ahafahanareo mitady, atoro anareo ny toerana ahafahanareo mitady dia amin'izay ianareo izany tsy miandry ahy satria izaho izany dia tena ialana tsiny fa tsy afaka ny hitady ho anareo. Tsy hoe sanatria ny vavaraden'i Lelo hoe miavona, tsy hany aho fa ilay fotoana anaovana azy mihitsy izany no raharaha. Hatramin'izao aloha izany isika dia mbola tsy manana fotoana hipetrahana andeha hitadiavana vatsim-pianarana ho an'olona fa atoro anareo ny toerana misy azy, atoro anareo ny paikady ahitana azy. Ary izay moa izany ny dingana ho atao amin'ny asa, atao amin'ny hetsika asa ho an'ny Madagasikara. Izahay atao amin'ny hetsika asa ho an'ny Madagasikara. Io moa izany vondrona tanora izy io, vondrona tanora mandray andraikitra fampandrosoana ny mpiarabelona
Kanefa izany ireo tanora ireo izay miara-miasa amiko dia tanora ohatra ny tanora rehetra mbola mianatra, ao koa izany mbola vao nahavita fianarana, mbola mitady asa, dia tsy manana fotoana firy sy nentim-manana andeha hanaovana ho ampiasaina izany amin'ny hitadiavana vatsim-pianarana ho antsika izany. Ka izay izany ezaka anankiray mbola ho ataonay ato anatin'ny fikambanana, ato amin'ilay hetsika ny andaminana an'izay. Fa mandra-pahitana ny fomba hanaovana an'izany moa dia omena anareo foana izany ny torohevitra rehetra, omena anareo raha ohatra ka ny tena mampazava azy. Ny sopapa miala tsiny ho an'izay olona mieritreritra hoe indray izany ve dia miditra eto fa dia izao efa fiteny. Izaho moa tsy nahajery ireo ilay teny farany nampidirina amin'ny rako-borana malagasy raha ohatra efa tafiditra ao ny sopapa. Fa raha mbola tsy tafiditra ao ilay sopapa izany dia ampiasaiko eto foana aloha ilay izy izany fa omena anareo izany ny sopapa mba ahafahanareo manidina, mananelatra, tsy hiandry ny tenako na hiandry anay izany hitaritarana anareo. Hanoro anareo hitady ilay vatsim-pianarana ho anareo. Ka ny zavatra ataontsika izany androany dia hanoro anareo an'ireny tranokala ireny. Ny endrikendriky ny fandaharantsika moa manomboka izao indray dia mivoatra ity fandarana ity araka ny tinady avy any amintsika izany. Dia efa nanomboka kely ihany isika fa hiditra amin'ny sehatra rehetra isika izany izao eo ny resaka fampianarana, fanabeazana izay moa izany tena masaka indrindra teo amin'ny resaka Sirala Fidèle izay saorina be dia be mandrakariva amin'ity fandaharana fanolorana ity fandarana ity ho antsika maimaimpoana. Fa izy ihany koa misandrahaka tsy mba hanana fotoana betsaka akory ilay izy fa ho hitantsika eo nilazana milo isika rehefa hiresaka azy dia ohatrany resaka asa, fitadiavana asa aty ivelany izay efa nanomboana tombontsika ary tohizana izany, fitadiavana asa aty ivelany hanaovantsika fandarana ihany koa. Dia eo koa moa izany andreo tetika torohevitra maro samihafa momba ny fiainana izay hita fa mahasoa ny rehetra. Izay izany ny fivoaran'ity fandaharantsika ity izany amin'ity taona vaovao ity. Ino moa izany fampahafantarana antsika fotsiny fa ny fandarana dia mitohy hatrany ary isaorana Rala Fidèle amin'ny nanomezany fotoana ho antsika ahafahantsika manatanteraka itony fandarana itony maimaimpoana ary rariana isika mianakavy mba hahita tombotsoa amin'izany. Dia niaraka dia hanomboka avy hatrany ary isika amin'ny famaliana ilay fanontaniana aiza avy izany no ahitantsika vatsim-pianarana. Ireto izany ny toerana ahitana vatsim-pianarana. Voalohany indrindra aloha dia any Madagasikara. Any Madagasikara ihany dia ahafahanareo mitady toerana ahitana vatsim-pianarana. Aiza any Madagasikara. Jerenareo ny tranokalan'ireny masoivom-pirenena misy any amintsika ireny. Nareo antsointsika hoe ambasady. Fa ny masoivon'ireny firenena ireny izay miasa any amintsika, miara-miasa amintsika dia manana tolotra vatsim-pianarana izy ireo. Jereo ny masoivo, jereo ny tranokalan'izy ireny, naman-kanesa any amin'ny masoivo mihitsy dia manontany hoe izaho ohatra te hianatra ny Japon dia ahoana no ahazoako vatsim-pianarana hianatra ny Japon, na izaho te hianatra ny Frantsa ahoana no ahitako vatsim-pianarana hianatra any Frantsa. Ireny masoivo ireny izany dia misy vatsim-pianarana maro samihafa azo fidinina, azo sokajiana roa. Ny sokajy voalohany dia vatsim-pianarana atolony izay amin'ny endrika fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra ny fanabeazana. Vatsim-pianarana eo amin'ny sehatra ny fanabeazana, fiaraha-miasa amin'ny sehatra ny fanabeazana. Ireny vatsim-pianarana ireny izay ihany ilay hitantsika any amin'ny CONAPEX any Antaninarenina, Antanimena. Mba ato mitsangana Antanimena moa. Izay ny fahafantarako azy. Raha diso dia ialako tsiny fa izaho koa izany efa ela tsy nanao zavatra tao tany amin'ny taonjato faha roapolo tamin'ny mbola nianatra teny Ankatso izany nangataka vatsim-pianarana tao dia io ilay lazaiko foana eto. Nangataka vatsim-pianarana tao aho izany dia tamin'izany efa ela be dia tsy maintsy manamboatra hono amboarina hono ry zalahy. Tena raharaha be mihitsy dia ny tena moa izany tsy nanamboatra dia tsy nahazo izany. Ka io izany azo avy amin'ilay fiaraha-miasa amin'ireny firenena ireny. Dia izay izany io tantanan'ny CONAPEX eo, ny ankamaroany izany vatsim-pianarana avy amin'ireny firenena ireny. Ny masoivo koa dia misy vatsim-pianarana atolony fa mivantana avy ao aminy, tena mivantana ao aminy mihitsy dia izy ihany no manao manivana ny fangatahana izany ilay dosie, manivana ny fangatahana. Izay ny sokajy roa ngeda be. Fa misy indray ilay sokajy fahatelo izany ao amin'ireny masoivo ireny dia afaka manome toromarika anao izy ny toerana na ny sehatra anankiray ahatahanao ny vatsim-pianarana
avy amin'ilay misy amin'io firenena io. Zany hoe ilay maso ivo tsy mikarakara azy fa lazainy hoe ity mety misy boky io na brochure io na koa tranokala omeny anareo de hoe ato no ahitanareo ny toromarika rehetra momba ny fahazoana vatsim-pianarana raha hianatra any amin'ilay firenena zay soloin-dry zareo tena any Madagasikara zany ianao. Ka ny toerana voalohany amporisihako andalanareo de jereo ny tranokala ilay ilay azafady ilay maso ivo tranokala site web, jereo le site web an'ilay maso ivo dia ao ianareo zany mijery inona avy ny tolotra vatsim-pianarana omeny ao. Io moa misy endrika maro samihafa izy eo amin'ilay tranokala, misy zany lazainy hoe éducation, na misy lazainy hoe culture, na koa lazainy hoe éducation et culture. Zay zany le lohateny ahitanareo ny tsipiriany na ny andinidininy momba an'izay vatsim-pianarana atolotry n'ilay firenena amin'ny alalan'ny maso ivony. Zay zany toerana voalohany. Ka ho anareo rehetra zay nanontany zay mba te hianatra any Japon, zay mba te hianatra any Corée, zay mba te hianatra any Chine, de jereo mivantana avy hatrany ny maso ivo ireny firenena ireny de ao nareo no mikaroka. Azonareo atao koa no mandeha mivantana any dia manontany azy ireny. Fa zao ny olana kely isika misy amboariko tsara ty fiteny ty, misy amintsika malagasy sahirana be mahita namana ho tafita, na mahita namana mety tafita, ary mahita namana tafita. De rehefa anontaniana zany isika, reny le karazana malagasy maharary rambalasa ny nafana mandroso ny hafa, rehefa anontaniana reny malagasy reny matetika le mpiandry omby vola vita, le mpitanty rahan-kena, tompon'andraikitra, mpitanty rahan-kena, le mila 19 fona le filaza anazy, le mila 720. Tia rehefa taona 20 ve de tsy mbamba zavatra tsara amizay re mba atolotra fa de mbola le 19 ihany no atao. Reny matetika reny olona reny le mpanakana vavahady, le mpitanty rahan-kena de le mila 19 moa filaza azy. Rehefa anontaniana de tsisy an'izany ety. Ka zao ny fanaovana an'ireny de tsotra be. Jereo aloha ny tranokala an'ilay maso ivo. De rehefa mahita ao nareo de makanesany aminy hoe za mba te hahalala an'ity vaovao ty filazana momba ny vatsim-pianarana hitako ty vatsim-pianarana ty. Zao ny anarany atolotra any Japon ohatra zany. De miteny hoe tsisy an'izany, aridina le tao amin'ny site web nareo hoe misy an'izany anga hoy izy, misy an'izany eo, mbo ty faniny izy amin'io satria tsy hainao koa fa mety efa lamin-daminy eo fa mety le efa le zanakanabaviny iny na zanakanadahiny iny zany zao na zanatra lahy na le zanatra vaviny na tsy fantatro ze nahazoany vola tany. Zay zao no atorony anazy io akao. De lazainy fa tsy mahalala anao. Zavatra efa misy zany, misy zany, zavatra misy any amintsika zany. Ka isika zany aza misarasara manatona an'ireny maso ivo ireny de miteny hoe hitanay tao amin'ny site web misy an'ity, ka mba te hanontany an'io zany zahay. Zay zany toerana voalohany, mandeha mivantana any amin'ilay maso ivo de miresaka any. Fa alohany andalanareo any de jereo ny tranokala site web mba ho vonona ianareo raha sanatria misy zany filazana fa tsy misy an'izany. Ny faharoa indray de ireny fikambanana iraisam-pirenena na ONG na fiangonana miasa any Madagasikara ireny ka manana solo-tena iraisam-pirenena, ireny de misy vatsim-pianarana ihany koa ary manome vatsim-pianarana ihany koa zareo reo. Anome ohatra ho anareo zao ohatra, omeko ohatra ianareo zao ny fikambanana iraisam-pirenena tahaka ny ONU, indrindra ho anareo zay tena ho asa volontaire te hiasa any ivelany, de misy asa volontaire na filatsana an-tsitrapo zao amin'ny ONU amin'ny firenena mikambana. Ny UNESCO de manome vatsim-pianarana. Ny ataonareo jereo ny tranokalany, jereo ny tranokala dia hitanareo ao le izy dia anareo manoratra any amin'ilay adresy hita amin'ny tranokala na nareo manatona solo-tena reny fikambanana iraisam-pirenena ireny hoe izahay de mitady vatsim-pianarana nahita an'ity ahako, inona no dingana rano. Tahaka an'izany koa ny Rotary Club International de misy vatsim-pianarana avy amin'ny Rotary iraisam-pirenena zay atolony Rotary Club International
Aga Khan, fikambanana Aga Khan, tokom-pinoana fiangonana Aga Khan. Dia misy vatsim-pianarana koa arak'izay voalazany ao amin'ny tranokalany tsy izaho no mamorona fa ao amin'ny tranokalan'izy ireo dia mazava tsara fa manome vatsim-pianarana koa izany ry zareo. Dia izy ireny fikambanana raisam-pirenena ireny izany azonareo antonona, azonareo anontaniana, azonareo hakana hevitra ireny fikambanana raisam-pirenena ireny hoe izao izaho mitady vatsim-pianarana, hitako ity na hoe misy vatsim-pianarana avy atolotrareo mifanaraka amin'ilay sehatra iandraikentan'ilay fikambanana raisam-pirenena. Tsara ny mahalala an'izany satria misy eo an-tanàna eo, misy eo ambanimaso ao, fa isika mety variana na tsy mahalala na koa mieritreritra hoe tsy maintsy any an-dafy any foana vao ahitana ilay vatsim-pianarana, fa misy izany ao amintsika ao. Ireo anankiroa ireo izany izao no hitako hoe tsotra indrindra raha ohatra ka any Madagasikara isika ary isika tadiavina vatsim-pianarana amin'ny alalan'ireo ilay fiaraha-miasa ifanaovan'ny firenena malagasy, fanjakana malagasy amin'ireo sehatra iraisam-pirenena ireo. Izay izany ny sokajy goavambe voalohany dia tsy inona izany fa ireo solotenam-panjakana mahasoa ivoho na solotenan'ireo firenena fikambanana maro samihafa any Madagasikara izay miara-miasa amin'ny fanjakana malagasy. Ny fomba faharoa indray dia mitady amin'ny alalan'ny mitady amin'ny aterineto. Mitady amin'ny aterineto miditra izany isika amin'ny Google, tafiditra amin'ny Google isika dia misy adresy na site web maromaro izay azoko atolotra anareo. Ity moa izany dia ho hitanareo ao amin'ny pejintsika, ao amin'ny vondrona misy antsika Zarahay Mahasoa no ahitanareo ny antsipirian'ity lisitra ity, ny adresy izany, ny adresin'ireto tranonkala ireto izay ahafahanareo mitady vatsim-pianarana. Ireo moa nisy nanontany anahy mba aiza ny ahitana vatsim-pianarana, misy moa miteny hoe tena mila ilay vatsim-pianarana ho hianatra any Alemana zao fa tsy fantatra hoe aiza no andehanana. Ka omentsika eto daholo izany ireny toerana izay fiantsoana azy ireo moa mpanera vatsim-pianarana. Zareo izany no misy ny lisitry ny vatsim-pianarana maro dia ao izany ianao no mitady dia mijery izay mahametimety ianao dia mainka amin'izay izany ianao manolotra ny fandarana, manao ny fangatahanao izany ilay vatsim-pianarana. Eto moa tonga dia raharotoko misy manontany foana hoe mba misy mahazo ve firy mahazo misy tokoa ny mahazo ka misy. Izaho izao dia mahalala mpianatra valo nandeha izao tamin'iny faran'ny taona iny lasa nianatra any ivelany, aty ivelany nahazo vatsim-pianarana. Misy ny vatsim-pianarana feno, misy ny vatsim-pianarana tsy feno. Dia mahalala koa mpianatra izay tsy nahazo vatsim-pianarana mihitsy fa nitorohevitra izay nenony teto no narahany dia nahitany lalina hivoahana hiala any Madagasikara hianatra any ivelany. Dia rehefa tonga any amin'ilay toerana indray izy no manaraka ny torohevitra izay efa voalaza tany aloha hitadiavana vatsim-pianarana ao amin'ilay firenena izay nandehanany. Misy tokoa ny mahazo ary io moa isika mino an'Andriamanitra ny ahy izany dia teneniko foana rehefa anjaranao ny mahazo dia mahazo ianao, anjara io tsy midify io. Na eo aza ny fialohanan'ny sasany tsy midify io, fa kosa mila ary izay no fiakana be amin'izy ity manahirana, mila manokana fotoana ianao mitady an'ilay izy. Ka misy izany ireto tranokala ireto izay azonareo hitadiavana vatsim-pianarana dia misy tsy vatsim-pianarana fotsiny ihany koa fa misy misy resaka famatsiam-bola izany hoe mitady ianao manana tetikasa ianao ka mitady mpamatsy vola dia misy an'izany koa amin'ireto tranokala adresy omeko anareo ireto. Ny voalohany dia tranokala mampiasa ny fiteny frantsay satria be dia be izany no mitady an'izay tranokala mampiasa ny fiteny frantsay dia ny anaran'ilay tranokala hoe dia Rachel Strom. Rachel Strom, RACHEL STROHM. Rachel Strom. Ny zavatra nataon'i Rachel Strom dia nataony lisitra avokoa ireo tranokala toerana ahitana vatsim-pianarana ho an'ireo firenena, ho an'ny olona izay mampiasa ny fiteny frantsay. Firenena afrikana izany mampiasa ny fiteny frantsay sy ny firenena afrikana ihany koa izany na ny mpianatra avy amin'ny pays francophone mampiasa ny fiteny frantsay ka te hianatra any amin'ny firenena, te hianatra ny firenena miteny frantsay. Dia io izany Rachel Strom tebokacom, izay izany no andehananao, izay no andehananao izany
ao amin'ny internet, ao amin'ny internet, dia eo zany ahitanao adresy be dia be toerana ahafahanao mijery vatsim-pianarana. Ohatra zao, disan'izao masako anareo eto hoe misy vatsim-pianarana manokana ho an'ny olona izay mianatra statistika. Centre d'appui aux écoles de statistique africaine offre un concours pour les chercheurs africains. Ahazoana vatsim-pianarana. Dia ao koa ny lisitran'ireo ahitana vatsim-pianarana any Canada. Dia lazainy hoe Université Laval, Université d'Ottawa. Dia ireo mino tôlo ny lisita rehetra. Mianatra any Europe, any misy zao ty any iza misy ty any Pays-Bas, dia misy any Frantsa, dia misy any Belzika, dia misy any amin'ireo firenena ankoatran'ireo zany firenena miteny frantsay any Eropa. Dia izy koa eto loharano ahitana vatsim-pianarana ho an'ny aty Afrika, mpianatra aty Afrika, misy an'ilay Asinaka Afrika ho an'ny olona Kamboty. Dia lazainy eo koa zany lisitry ny bourse vatsim-pianarana omena université na fanjakana manerana an'izao tontolo izao ka natokana ho an'ireo firenena avy amin'ny mampiasa ny fiteny frantsay. Ka dia ao zany ahitanareo azy maro be izy ity fa mijereo nareo zany amin'ny Rachel Strom io ahitanareo an'izay lisitry ny vatsim-pianarana, toerana ahitana vatsim-pianarana izay hitadiavanareo vatsim-pianarana. Dia ao nareo zany no mitrandraka azy. Mahatsara an'ity zany ho dia ianareo mihitsy no mitady azy. Dia arahanareo zany izay toromarika rehetra omeny eo, izay toromarika omeny, tarilalina omeny, taritarina arahana, misy taritarina hoe raha te hangataka an'ity vatsim-pianarana ity dia reto avy zany ny dingana mila arahinao. Zay Rachel Strom. Ao zany dia misy lisitra maro azonao mijerena. Ny anankiray faharoa indray izay resahako anareo dia teny anglisy indray izy ity dia mitondra ny lohateny hoe Funding Opportunities teboka ORG. Funding Opportunities teboka ORG. Funding dia misy tsipanohizana Opportunities teboka ORG. Io funding io zany dia FUNDING. FUNDING dia tsipanohizana Opportunities. OPPORTUNITIES teboka ORG. Funding Opportunities teboka ORG zafady. FUNDING tsipanohizana OPPORTUNITIES teboka ORG. Io indray tsara be ity zao mahatsara be anazy ity ato amin'ity anankiray ity indray zany dia tsy resaka vatsim-pianarana fotsiny fa hatramin'ny resaka tolotra famatsiana ara-bola. Be dia be tolotra famatsiana ara-bola, loka, fifaninanana, resaka famoronana orinasa, resaka famatsiana ara-bola mety kelikely le volana, vola be kelikely, vola be daholo moa le izy rehefa famatsiana ara-bola, fiaraha-miasa, dia misy ihany koa fangatahana sosokevitra mombana fangatahana tetikasa. Ianao zao manana tetikasa dia alefanao any amin'izareo dia lanjalanjain'izareo dia jeren'izareo raha azo ny ampila na tsy azo ny ampila. Be dia be ity site web ity, tena tsara ity sady mampiasa ny ity ato am-piasana. Io zao eto zao ka izy zany azonao tadiavina araka ilay kategoria. Misy zao kategoria ato izy prize and award, zay zany ilay hoe loka. Call for proposals, ho anareo le mitady le hoe portable, mobilité, bourse de mobilité, io misy azy io call for proposals io, na call for application hoe misatra amoronanao tetikasa zany, entreprenariat, contest fifaninana, scholarship bourse, fellowship mbola karazana bourse ihany koa, small grants, the call for project antsoana tetikasa. Dia misy indray fiara-miasa be dia be ity. Dia idiranareo fa mahita zavatra tadidinareo nisy fandarana nataoko momba an'ilay fanampiana sekoly iny, le fanampiana sekoly iny le fanampiana sekoly iny tamin'ity no nahitako azy. Dia tsaroanareo koa ilay fandarana nataontsika momba ny fanampiana manokana ho an'ny vehivavy manana orinasa,
misy karazany roa le izy. Ray avy tamin'ny Orange, io le orinasa Orange téléphone, tô hatramikaikaiky atao le mampiasa an'le Orange hono amin'izao. Misy ireo avy tamin'ity no nahitako azy, nahitako an'io zany. Eto amiko koa zao dia misy maromaro izy ireto ho anareo rehetra izay manao zavakanto ary mpamorona sarimihetsika, dia misy $3000 io azonareo angatahana. Ho antsika izay miaro ny tontolo iainana dia misy hatrany amin'ny $5000. Ho antsika ity indray zany manokana ho antsika ny Afrika, izay tsika liana amin'ny resaka fampandrosoana fiarovana ny dia le fampandrosoana maharitra zany, fiarovana ny tontolo iainana, famoronana asa, fiarahana amin'ny fahantrana, misy hatrany amin'ny ray hetsy. Hetsy moa zany ray hetsy dolara. Io moa dolara daholo moa le izy dia hoy ianareo ary dolara aby koa ny an'ilay angahy ity. Ampitomboinareo firy eo zany? Ampitombointsika 7,300,000. 7,300,000 azafady zay non diso 803,000. Ampitombointsika 803,000 efa 4,000 latsaka kely, 4,000 latsaka kely ny dolara anankiray. Dia hitanareo ny izy amin'ny vola gasy zany. Ka be dia be zany izy ity, dia izay no natoroko anareo aminazy ity. Ahitanareo vatsim-pianarana, ahitanareo famatsiam-bola, ahitanareo tetikasa. Misy tetikasa manokana ho an'ny vehivavy, ho an'ny ankizy, fanabeazana, tontolo iainana, fahasalamana, zon'olombelona sy demokrasia, resaka literatiora, resaka vaky hainao manjery vaky inona moa le izy teo le mass media, izay fahadiniko le teny gasy. Raso vaky jery, vaky haino jery. Tsy tadidiko le izy fa izay mba mahay azy zay dia mba alefasa aty amiko ity. Adiniko. Zay ne ity na aty ampitan-dranomasina ity anie mbola manaraka tsara ny teny gasy any ary ianarana. Teny-drazana io tsy fanary io. Sika indray tsy ohatran'le gasy le tonga andafy dia maheno olona amin'ny teny gasy. Mbola teny gasy foana koziny anjareo. Hoy. Teny-drazana maringe andeha ao aoriana. Nga misy manariny anazy. Ary izany ny mahavoan'ny antsika io. Aiza ve ka ny lalàna io koa didim-pitsarana mbola teny farany izay. Mikabary le tompon'andraikitra ny antsika mbola teny farany tsy haiko. Amin'io le gasy no resahany dia mitehatehaka daholo le rehetrarehetra. Raha mihitsy. Eny e. Ka mba koa ny anahy angamba le nofinofin'le alahelo le hoe aty fa tsy any an-tanàna dia miresaka hoe ny teny gasy indraindraina. Io manampy ny fahaizana teny gasy ka atsoriko aminareo mihitsy. Anareo mety mieritreritra hoe teny gasy vao mivoaka ny vato dia hoe tsy ampiasaina. Diso hevitra. Ka angaha anao manofy miteny frantsay, sa anao manofy miteny anglisy aty, mbola teny gasy ihany ny nofisina. Ka ianao zany zavatra rehetra ataonao miteny gasy daholo ianao manofy azy, manoratra azy, mikaroka ny rehetrarehetra, avy eo amin'izay ianao vao mandravitra azy amin'izay teny ampiasainao aty. Ka raha ohatra zany ianao olona mandala an'ireny, te hampandroso ny kolontsaina malagasy, ny fomba amampanao, misy vola omena, tetikasa na vatsim-pianarana manokana ao amin'izany. Sakafo, sary na fakana sary, fikarohana, fanatanjahantena, vidéo sy filma izay ny filazany ato, resaka rano, fidiovana, vehivavy sy ny mira lenta. Io tsy le lalàna le nivoaka le nahatonga resabe. Ny tanora, famoronana orinasa madinika, orinasa vaventy, teknôlôjia, akoran'afo, angovo, mozika, haivao, innovation, haivao. Maro be, averiko fandinina tsy himpanohizana opportunities.org, fandinina trait d'union opportunities.org. Nataoko teny farantsay manko izy iny fa maro koa manohitra ty amiko ty. Mba ataovy teny farantsay le sasany fa tsy azonay aby le zavatra resahanao. Dia izay no nahatonga somary nanisy teny farantsay. Ka be dia be zany izy ato reo olona. Jerenareo reo olona ty tranokala ty maro be mihitsy dia eo zany nareo no mijery azy, eo nareo no mitady azy dia vidinareo arakaraka lay fe-potoana zany lay izy na arakaraka ilay sokajy dia eo no ahitanareo ny izay hitanareo fa mahasoa. Ity zao misy vatsim-pianarana ho antsika manao asa fanaovan-gazety
business journalisme ho anareo zay manao asa fanaovan-gazety dia 5,000 dolara ahafahanareo mianatra. Dia misy koa vola ity portable, le dikan'ilay portable io moa zany le azonao entina na aiza na aiza. Dia misy vatsim-pianarana portable ho an'ireo izay mianatra manokana momba ny HIV ka olona manao doctorat. Jereo zany io tranokala io fandinina tsy épanouissement opportunities.org. Dia ireo zany toerana ahitantsika vatsim-pianarana sy tetikasa. Zavatra nataontsika niany zany dia nanome fanazavana fototra ankapobeny fomba ahitana vatsim-pianarana. Fitiniko le izy mantsy ndray hoe ahako manatona ny Masovo ianareo, jerenareo ny tranokala, dia tranokalan'ilay Masovo dia misy vatsim-pianarana amin'ireny dia manatona an'ilay Masovo any Madagasikara miresaka amin'izareo. Raha miteny ilay hoe tsy misy an'izany dia lazao anazy ary hitako tamin'ny tranokalanareo aza zany ka raha ohatra zamonareo afaka maka sary alainareo zany ilay sary eo amin'ny capture d'écran moa filazantsika anazy, alainareo zany ilay sary dia asehonao anazy ary ino ma ty hoe ino ma ty satria indraindray misy ilay mpiasa mialina nitary tafita dia lazainy fa tsisy hono ao satria tsy tiany handeha zany ianao. Na koa zany ilay solon-tenan'ny fikambanana raisam-pirenena amintsika ankoatran'ilay Masovo zany dia fikambanana raisam-pirenena any amintsika. Ireny koa manolotra na fiangonana raisam-pirenena any amintsika azonareo jerena ny tranokala. Ny anankiray nomeko anareo zao dia hoe Aga Khan Rotary Club International, misy any UNESCO, misy vatsim-pianarana izany. Dia avy eo nanome anareo tranokala anankiroa, site web anankiroa ahitanareo vatsim-pianarana sy tolotr'asa, tolotra tetikasa, famatsiana ara-bola. Ny tranokala voalohany dia ilay hoe rachelstrom.com, rachelstrom.com. Dia ny faharoa indray dia ilay hoe fandinina tsy épanouissement opportunities.org, fandinina tsy épanouissement opportunities.org. Io koa ahitanareo azy. Zay ary zany ny fiandohan'ny fandaharantsika ity taona vaovao ity ho averimberitsika matetika ity fandaharana ity satria maro no mametraka fantena ty amiko momba ny toerana ahitana vatsim-pianarana, maro koa no vao miaino. Dia amin'izay zany mba samy mahaino avokoa na isika na haino androany koa anie mety mbola te haino ihany koa manaraka mba ahafahantsika maharaka tsara zany an'ilay tsipiriany. Ilay tranokala teo zany le Rachelstrom amin'ny teny frantsay, dia le fandina opportunities amin'ny teny anglisy. Samy nataontsika daholo zany izy roa. Ho an'ireo izay miteny frantsay dia afaka mahazo ny anjarany, ho an'ireo izay afaka mitady amin'ny teny anglisy dia afaka mahazo ny anjarany. Dia ity tahirin-kevitra ity zany ny rakompeo dia ho akarintsika eo amin'ny Facebook ao amin'ilay hoe Zarahay Masoa sy ho akarintsika any amin'ny YouTube. Azonareo tadiavina amin'ny YouTube zany ahako ty fandaharantsika ity, tadiavinareo fotsiny hoe Joël Luc Ravelormisy ao amin'ny YouTube dia hitanareo daholo ny fandaharantsika. Ho akarintsika zany ty fandaharana ity raha mampitso ahafahanareo manaraka azy. Ny amin'ny Facebook tahaka zany ihany koa. Ohatray moa tsy rapitso moa zany fa niany lahady alina manko za manao anazy ty Etats-Unis. Fa alatsinainy maraina any aminareo zao any amintsika any an-tanàna any zany. Dia miakatra io androany alatsinainy dia hitanareo ilay izy. Ny rakin-tsoratra ihany koa dia hitanareo ihany koa fa efa alina amin'ny alatsinainy alina any vao vita. Efa manomboka miasa indray manko izay zao fa miditra mampianatra rapitso. Dia raikitra indray ny asa, ny velon-tegna dia ataontsika eny antsefatsefany eny ihany ny fanaovana ny fandaharantsika zany. Ka akarintsika ao amin'ilay fitariam-boky ho hitanareo any amin'ny YouTube ny dika mitovy na rakompeo na rakin-tsoratra. Zay ary ny androany fa dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana. Mankasitraka ny mpiaino, mankasitraka anareo izay efa mpanjohy tsy tapaka an'ity fandaharana ity, mankasitraka anareo izay vao samban'ny aino manantena ny hitohizan'ny fiainonareo an'izany fandaharana izany. Mankasitraka hatrany an'i Raharaha Fidèle izay nanolotra n'ity fandaharana ity fiara-miasa ity mba ahafahana manao azy maimaimpoana ho antsika rehetrarehetra. Izahay ato amin'ny hetsika asany Madagasikara, ny tenako Dr Joël Luc Ravelormisy dia maneho fisaorana feno tafotafo ho an'ireo mpiara-miasa rehetra sy antsika mpiaino satria raha tsy nisy ianareo dia tsy misy antony nanaovana itony fandaharana itony. Ka dia samy tain'Andriamanitra torina isika mianakavy
samy ambininy amin'izay rehetra atao hamirapiratra ny tavany amintsika ny Andriamanitra ary hanambina antsika amin'ny zavatra rehetra izay atao. Fa dia miraso toizantsika indray fandarana rampitsatorata fa dia samby tsara samy ho ela velona. Miraso tompoko.